miampitso manaovany mety toerana fandalovany aniny ety antany ka nahoana mifandrafirafilavo sy mifankala mety ampalahelo any Jesosy tompo malala maneny nanye ra ilaozany eto mba maiza mibebaka sy mifandefitra zay toetra ratsy azotsika reninareno malaky fitaka sy soloky fankalanondao arina izany fizay te ibebaka sy ovaderay sy niany maneny nanye ra ilaozany eto samy miambena isika rehetra hoavy tsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokio so tsy fantany intsony nalalaka ny fotony izay nomeny safidianantsika ho amin'ny fiaina tsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraiky izay maneny no iaho ra ilaozany eto samy miambena isika rehetra hoavy tsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokio so tsy fantany intsony nalalaka ny fotony izay nomeny safidianantsika ho amin'ny fiaina tsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraiky izay maneny no iaho ra ilaozany eto isika rehetra ny fiainana antany komba misy fetra araraotiny tanany tsotra sy feo miantso malefaka ka teny izao manaovany mety isika rehetra ny fiainana antany komba misy fetra koararaotiny tanany tsotra sy feo miantso malefaka ka teny izao manaovany mety Napamatu tanaya
nifanafutana wanayo lopasuana liteso isau janau sama vosatrutino toko miluana Jesu vokavu kasinu latsainakua niedekau arantana alayanau laifunampi anisi saluveluminau niulatau sainagini kaminau Jesu saikufei napamatu janayaminau nifanafutana wanayo lopasuana ni Jesu isau janau sama Misau janau tuku Kanume malalaka Raudiana
miantue avi miantue avi mudiaianao samba traure cetikatuku ravuni fanaiku tuluranao nisu samba traure cetikatuku ravu-ravuni fanaiku ravu-ravuni fanaiku ravu-ravuni fanaiku Tania oh,
ve ianao ity misy teny kely tiako atao aminao dinidiniky ny mpivady resatresaka fajiady kalma fotsiny faty ampisentoatranao etoariny teninao rerysafondraso aza tao lavaloatra fa sao makara riando raha lava mantsy no miteny volovery tokony soe fizao raha tiako ane mbola manako anao tatoato zay rakoto nisy fiovana tsy kiarotro taminao hitany piretanana isan'andro te alipoty indrandray aza tsy tapoty fa inona no mazo anao manontany madamo tena marina mihitsy izany ry madamo raso somarina tisatisa ny fiarantsika roa taloha ianao tena tsara zao ianao efa soarasoara tena hitako normal na le fodiko al handray zato favanao ringa ity tena manoty avanao ranodotopity ianao tsy mody raha tsy mambo manitsakitsaka tokatrano izany fenao no milaza fa hoe normal ora soa fady malala toatrany ianao mariny zany isy zavatry indraindray atao motsy sakako ihany exitina minaonaona vazavaza tsy ahotsy ahoana sao ne raso olombelona fatsiako aokarakoto indraindray tena mariny zany fisaokoane tonga saina matsapany zany fisako no mafataro fizatina masaro piaro ifodina oaliny rakotom-batsaro sao aron'ola saiko anao madamo raso tsy aleve mba ifanaraka am'izay tsika roa aoko zay reny adiady teny rana amin'ny mpivady andriamanitra no olo avina tapolo orakoto a hay ve ianao mbola misy fitiavana ihany tena faly de faly tokoa mare anjany handao ary zao toy izy aseontsika am'reto akizy fitata sy neny teo iny nandalo krisy kaokarila ifa mariny zany endamray ifankaty ipody avalinany sentotomany eny fotsy
zava-malala rehetra ao amin'ny tompo le vahoaka n'Andriamanitra nofidiny araka ny voalazany araka ny Isaia 5:20 manao hoe fa notadiaviny izay tsy naniry aho ary any amin'ny firenena izay tsy natsoina amin'ny anarako no ilazako hoe inty aho. Ho avy ny andro Jehova izay anaterako mosary any amin'ny tany rehetra, tsy mosary noho ny amin'ny entaneta ny rano io na mosary ny amin'ny sakafo io fa mosary ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Maro ny tady an'izany tenin'Andriamanitra zany fa tsy ahita velively. Manana anjara tsika riavana, na dia amin'ny alalan'izao onjam-peo zao ihany aza, na dia amin'ny alalan'izao tambajotra serasera zao ihany, niona tsika andeha ataontsika zava-dehibe amin'Andriamanitra zany. Ataovy zava-dehibe aminao zany, mbola iona amin'ny Jesosy anaterany an'izany sakafom-panahy zany amin'ity andro androany. Andao iaraban'i Jesosy tsika satria eto ny fanatrehany, eto ny voninahiny. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Haleluya! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ampifaliana ihany koa no iarabana tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zay manatrika izao fandaharana fanompom-pivavahana eto amin'ny radio Fiotazantsoa ao amin'ny tambajotra serasera ao. Ho antsika ny ampitan-dranomasina any dia arabaina manokana, any amin'ny faritra rehetrarehetra any dia arabaina manokana, isika eto Antananarivo ihany koa arabaina manokana. Na dia milatsaka aza ny vaovao mampalahelo hoe ho avy ny confinement total, andetsika itodika anatrehan'i Jesosy. Ataovy mangetaheta ny fanahinao androany. Andaontsika aloha anao an'ity anankiray ty hoe ny fanahiko no maniry atao anatiko. Tena ataovy mangetaheta an'Andriamanitra mihitsy ny fanahinao iona aminy. Mety androany ny alahady farany ndomba ionatsika indray satria ikatona daholo indray ny zavatra rehetra. Fa androany ianao ataovy matsapa an'izany fanatrehan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny tiry ty hoe ny fanahiko no maniry an'Andriamanitra. Fa mangetaheta anao ny fanahiko io 7:20 ao amin'ny firana fiderana. Ataontsika zany, ataovy amin'ny fonao manontolo zany ionanao amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Maniry an'Andriamanitra, fa mangetahetanao ny fanahiko Andriamanitra, raha lavitra ny zionao, lavitra any zio dia mahatsiaro anao, ranomasiko manjary aza mafenaona no tanondrika ianao ifanahy izay mitoloko manantenan'Andriamanitra, fambolidera ho an-trano Jehova tsika, fambolidera an-tranon'i Jehova. Ndao ideratsika an'izao Andriamanitsika izao ny Salamo 7:20. Maniry ao an-tranon'Andriamanitra ary mangetaheta an'izany tranon'Andriamanitra zany ny vahoaka ray manontolo. Salamo 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Aorinan'izay mbola iantsoantso iantsika amin'ny hira 2:20 ao amin'ny firana fiderana hoe Andriamanitra, mitady anao zahay, ianao nierinay sy ampinganay amin'izao zavatsarotra lalovany firenenay zao. Andriamanitra ny vahaolana, andao iantsoantso azy tsika amin'ity andro an'ity. Salamo 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangetaheta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany no ijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitra ao. Fa tsara no ny aina ny famondramponao, ny molotra hideranao, toy izany no isorako anao raha mbola velona koa aho.
amin'ny anaranao no anandratako ny tanako toy ny vokotsoka sy tavy no avokisany fanahiko ary amin'ny molotra falifaly no iderany vavako anao raha matsiaranao eo mpandriko aho dia mieritreritra anao amin'ny fiambenan'alina fa efa namonjy ahy ianao ary ao ambony aliko ny elatrao no iobiko Andriamanitro ianao mitady anao fatratra ao hatramin'ny maraina zay nefa nitady anao teto Jesosy aho fa 12 ao amin'ny firana fiderana zany ny antsoantsonay Andriamanitra eto amin'izao ziona masinay izao le Jerosalema nanorenanao ny masonao sy ny fonao eto zay ny mitaraina eto zay ny miantsoantso eto zay ny manandra-tanana Jesosy fa mba ho any amin'iza moa zay misaotra indrindra Tompo misaotra mbola nomenao zao fiangonana izao misaotra mbola menao zao fotoana zao mbola afaka miantsony ianao fa raha tany anao tezitra taminay ka nijinjanay tao anatin'ny fahafatesana fahaverezana zany aneliny faranay Jesosy fa mamindra fo sy miantra Jehova maharo-po sady be famindram-po ary marina ny voalazan'ny mpanao salamo teo fa ny famindram-ponao mihoatra noho ny ainy zany misaotra noho ny amin'izany famindram-ponao zany Jesosy misaotra ny amin'ny famindram-ponao aminay atreto Jesosy fa natetezitra aminay azy ianao dia tsy anarinao araka ny fahatezeranao zay famindranao foa ka mbola velanao mibebaka mbola velanao miona aminao Jesosy na dia amin'ity alahady voalohan'ny volana Jolay ity ihany aza Jesosy misaotranao zay misaotranao Jesosy satria mbola velonay natrapa amin'jeny zay mbola afaka mivavaka maro namanay ao fa nodimandry aminao maro ny marary any amin'ny hôpitaly any Jesosy mampiororo amin'izao fotoana izao nisan'ny marary ohatra ny hoe zay menakavy misy ny ray horipaka fa mba matoa zay ny mbola velonaina tafajoro tahaka izao Jesosy noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao
ka tsy mety ny fonay tsy mety ny fanahinay Jesosy tsy miara-manandram-bavaka hatrany tokantrano any misy any misisika ao anaty tomobile miaino amin'izao fotoana izao hoe misy any Jesosy any amin'ny toeram-piasana any miaino amin'izao fotoana izao hoe misy miafinafina mihitsy ny azy mba miaino an'izao fotoam-bavaka izao mba te hiona aminao hoe Jesosy na dia tahaka izany azany mba ionanay aminao mba avelao ny feonay mba avelao ny feonay Jesosy iombona amin'ireo anjelinao any an-danitra ao midera sy mankalaza manome voninahitry ny anaranao ao an-dapanao any Jesosy ka na dia olombelona tsy mendrika ary izay fa tsotsotra izao ihany raiso ny fideranay anao Jesosy fa vokatry ny fona izany manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka isika rehetra. Mamerina ny araba ho antsika vahoakan'Andriamanitra rehetra indrindra fa ho an'ny malagasy eto toerana mafy ny zavatra atrehantsika amin'izao fotoana izao tsy sanatria mendry fendro tsy sanatria fa mendry fendro eto tsika fa androany kosa ny fotoana ifampaherezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary soa ihany fa teo Jesosy manana ny sitrapony amintsika sy ianao raiso izany ary saintsaino ao anatin'ny fonao ao. Ny Salamo 7:1 ndeha ho raisitsika. Salamo 7:1 dia ny andininy voalohany ihany. Minoako fa na tsy mijery baiboly azy ianao dia fa hainao tsy enjery izany fa andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra na dia minitra foy ihany aza. Amin'ny anaran'i Jesosy iarahantsika mamaky izany Salamo 7:1 ny andininy voalohany izany manao hoe misaora ny Jehova fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Amen. Zany tenin'ny Davida mpanao salamo zany no entina ampitodiana ny saitsika amin'izao andro sarotra sy mahoro izao. Fa nahoana ao anatin'ny zavatra ataoko hoe amin'ny teny frantsay zavatra grave, zavatra tena efa sarotra, mbola sain'Andriamanitra misaotra izaho sy ianao. Voalohany ry havana, na eto am-piangonana zany na ianao any tokantrano any, matoa ianao mbola velonaina ohatran'io, matoa ianao mbola salama tahaka an'io, dia ny famondrapon'Andriamanitra no matoa izao anao. Efa mba nisaotra an'izany famondrapon'Andriamanitra zany ve ianao? Matetika sika ry havana raha tsy mahazo fitahian'Andriamanitra, mahazo vola, mahazo vady, mahazo izay ilain'ny fonao, zay ianao vao mba malala misaotra an'Andriamanitra. Ary na dia izao aretina be mitranga eto amin'ny firenentsika izao mba nalala ny saotra an'Andriamanitra ve hoe misaotra Jesosy? Sa mijanona teo amin'ny lalan'ny mpaniratsira ianao? Ny lalan'ny mpaniratsira dia izao, rehefa mitranga ny toe-javatra tahaka izao dia ny manome tsiny, dia ny manenjika ny hafa, dia ny manaratsy ny hafa, dia mifaminome tsiny. Zany ny lalan'ny mpaniratsira, zany ny lalan'ny mpanota. Fa ny lalan'ny ao amin'Andriamanitra, ny lalan'ny olon-kendry ao amin'Andriamanitra, izay mivavaka amin'Andriamanitra, izay ao anatrehan'i Jesosy dia mahalala misaotra, na dia ny amin'ny fahavelomanao io fotsiny aza. Mety voan'ny gripa be ianao manatrika amin'izao fotoana izao any tokantrano any, mety tsy haiko izay marary aminao, fa mba nieritreretinao ve ty zavatra ity? Ozy ny tenin'Andriamanitra eto hoe misaora ny Jehova ry fanahiko, dia ahoana ozy izy? Zay rehetra ato anatiko misaora ny arany masina. Ny dikan'izany dia izao, ny ao anatinao rehetra, miverina amin'ny classe T5 tsika, l'appareil digestif, la bouche, l'œsophage, l'estomac, intestin grêle, hatrany hatrany. Efa mba misaotra ve ianao hoe Jesosy androany voan'ny gripa fa zange tsy marary ny tsinaiko e? Mba eritreretinao moa zany olona marary tsinay zany, didina tsinay, zava-dozo zany, vola amina miliona laniny zany. Fa ianao mba voan'ny gripa sy mikohaka kely io dia efa mametsiny an'Andriamanitra. Ampianarina ianao mivavaka androany, andaotsika hiverinao amin'Andriamanitra. Mety mametsiny ianao, mety ratsy ny lokanao izy ianao hoe ndry amin'izao confinement izao anana foana ny lokanay.
fa efa mba mivavaka avy anao misaotra anao zay Jesosy fa mba ninam-bary le zanak'keloko zay rehefa mivavaka izy eo anjaranao mivavaka zazakely enitaona anao mivavaka de taitra mihitsy zay zao ny fomba vavakany Jesosy eo misaotra anao zay no ny amin'ny vary de voanjobory de ravim-bomanga zay ny lokanay androany misaotra Jesosy miratra ny voamasinao ay ve tokony isorana antsiprianao zany efa mba nisoranao ve mbola mirehatra ny fataperanao mbola afaka mandro vary ianao mbola misy zavatra ao anatin'ny vilaninao mbola afaka mihinana ianao mbola afaka misy zavatra ao anatin'ny vilianao de afaka mihinam-bary ianao ary efa mba nisoranao ihany koa ve misy olona manam-bola be any manana ny arendretraretra fa tsy manana fahefana mihinana araka ny voalazan'ny mpitory teny raha mangatsika sikatsaka ny mba hoaniny nefa izy manam-bola be fa ianao na de vary tsisy loka aza no hoaninao mba afaka nisaotra an'Andriamanitra avenao sa nipetraka teo amin'ny lalan'ny mpaniratsira ndao sika eritreritra samy eritreritra mihitsy ntsika Jesosy inona ary mbola mampalahelo aminao aminay inona ny fahotanao ary ny fahotana tena tsy zaka ny vavon'Andriamanitra indrindra tamin'ny zanak'Israely riava malala rehetra ao amin'ny tompo de ny fimenomenomana ny fimenomenomana aza mijanona eo amin'ny lalan'ny mpimenomenona tompoko melay eo amin'ny toerana io melay eo amin'ny toerana mpimenomenona io fa tsy sitraka Andriamanitra zany naringan'Andriamanitra ny vahoakan'Israely satria mpimenomenona ry malagasy mpimenomenona androany ny ovanao melay amin'ny toerana mpimenomenona io aleo mangina ny vava tsy adalan'Andriamanitra no nanisy hoe atao ty aretiny ty no tonga eto ambonin'ny tany de aretina mampanao kasibosy mba hampaninona mba hampangina ny vavanao fa rehefa miteny foana ingeo anatin'io kasibosy io de sepitra na miaraka amin'ny maneny an-dalana de tsy te resaka be satria maninona sepitra ka androany andaotsika hianatra hopideran'Andriamanitra hompisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mitranga ary ny vavaka zay ataonao ny fibebahana zay ataonao androany de ataovy Jesosy za le mpimenomenona za le mpimenomenona androany tsy menomenona intsony tsy monomonina intsony fa nde zao nde hiaraka aminao mba hisaintsaina antsika n'izany sitrapon'Andriamanitra zany andao omboantsika eo ambony azy fijaliana niaraka tamin'i Jesosy ny fahotantsika rehetra mangataka ny CFF ahitarika nytiry ty hoe zao miara voa ombo aminao ry Jesosy mety tsy mahira ntsony ianao anatin'ny CFF mira fa ianao mihitsy ny androany tsy maninona mibebady en'izao mandolio ao anatin'ny tokantranonao ao manenena amin'ny fahotanao rehetra avy aloha andeha fotsiny feokira raha zay ny mapety azy avy aloha andeha fotsiny ny hira fa ianao androany miverena sy mibebay eo anatrehan'Andriamanitra fa fotoana zao hitodiantsika eo anatrehan'Andriamanitra ny hira fahavalo amby efapolo amin'ny firana fiderana zao miara voa ombo ry Jesosy Kristy tompo aminao Kristy zao le lohan'ny mpanota tena lohan'ny mpanota ako fa manaiky androany Jesosy no avozonao eo ampipetrarany any de misaintsaintsika ny CFF kosa hitarika atsika ao anatin'izany fibebahana ankira izany mboanay Jesosy ny fahotanay zao miara voa aminao Kristy aina vao lazao androany zalohan'ny mpanota Jesosy Jesosy atinurazy fanatitra ny fonao zao ndray ny fanekeko zay atondro zao no fanekeko zay atondro fanatitra omeko fanatitra omeko iny foko lavanao
jesosy a mioty zay natao farato tsy mendrika aza jesosy mba raisonao alohan'ny bepanao dia atsangano mihitsy ny tananao teo tena zao ny fifaliako ny anaradianao aoka mba ho hitaviko zany fahamasinana tsangantsika rehetra ny tokatrano atsanganao ambony mihitsy ny tananao eto anatrehan jesosy aoka re mba ho fifaliako toy ny felana sy tao ny salaka aminao tsika iantoraka eo amin' jesosy andady lahady fibebahany raha mpimonomonina ianao raha mpanometsiny foana ianao androany raha manaiky marina ianao fa hibebaka dia ho raisin'i jesosy manantonanao zay jesosy amin'izao ora sy fotoany zao misaotranao ny amin'ny sitraponao androany misaorany jehovah ry fanahaiko ary zay rehetra ataony nahatiko misaorany anarany masina asainao misaotro zay ny amin'ny zavatra rehetra fa na dia ny fahavelomanay androany aza dia zava-dehibe na ninony zay tsy maty tao anatin'iny aliny dia tsy afaka ny bebaka intsony tsy mandre ny sitraponao intsony fa averezana ane ny antony zany jesosy fa androany zay jesosy nomenao famondrampo elanao nenina tahaka izao misaotranao zay ary ndreto zay mandady lady ao anatrihanao jesosy ndreto zay manoroka ny tongotra ao masinao jesosy manakotsa ny tongotra ao amin'ny ranomasinay tsirairay avy jesosy manenina ny amin'ny fahotanay manenina ny amin'ny fahadalanay jesosy manenina ny amin'ny tsy famendrehanay jesosy ao anatin'ny vavanay io ihany ny toeran'ny faharatsiana rehetrarehetra jesosy ao ny voan'ny fifosafosana ao ny voan'ny fankalana ao voan'ny faharatsiana rehetra jesosy fa raha mba amin'ity androany ity zay ny miantso ny anaranao mba amin'ity andro androany ity zay no mitady anao fatratra eto amin'izao fitoerana masiny zao any tokantrano any jesosy manongila tsofina amin'le radio ohatra mandeha sy tsy mandeha zany koa ane jesosy mbola mampimonomonina anay indraindray fa raha mba eo pototry n'io radio io zay no mivavaka na dia mikasosoka zany radio zany ino a jesosy fa miaino anay any an-danitra ianao ary androany zay jesosy mitoraka eto antratranao aza mafoy anay tsy manana niza fa tsy anao zay jesosy tsy manana niza fa tsy anao zay jesosy tsy manana niza fa tsy anao zay jesosy ary ny an'ny fahasambaranay ianao le mamela eloka sy mamindra fo amin'ny mpanomponao reto zay manantona anao jesosy manantona anao zay na dia olona tsy mendrika aza na dia olona tsy tanteraka aza fa matsiaro ny teninao hoe indray mpimasosiany ane ny fahatezerako aminareo eny fa amin'indra fo lehibe kosa no hiverenako aminareo tsirairay avy misaotra jesosy io misaotra sadaikatra ny vavanay faly zay nefa matahotra ihany ko iaraka hirany davita mpanao salama manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elona sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ao ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tombotsika sainy torotoronona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijanona napaka Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra nipetraka avy an'Andriamanitra ray tsy toa aveny aviny tsara velona sy maty mino ny fanahy masina ao fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen misaotra jesosy andeha ataontsika le hira manao hoe fanavaozany izay mahagaga tokoa nomeny jesosy airea navoziny ianao na dia olona tsy mendrika aza mba ataovy firavoravona ao anatin'ny folo ao zany amin'ity andro androany ty
Tanteraka tokoa ny zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Apetraka ny fiangonana. Tsika rehetrarehetrarehetrarehetra namana sy tapaka rehetra hatrany ampitan-dranomasina sy tety Madagasikara manontolo miarahabantsika rehetrarehetra mbola velona ela soamantsara doly mandraka androany teka mafy ho antompontsika rehetrarehetra alohan'ny rakitra dia misy an'izao fanazavana izao voalohany indrindra ireo izay navita didy teto amin'ny fiangonantsika tamin'ny herinandro iny nanomboka tamin'ny alatsinainy 29 jona teo zany ny alatsinainy dia 2 615 500 francs, talata 1 173 000 francs, ny alarobia 1 709 000 francs, ny alakamisy 4 41 500 francs, ny zoma 3 73 500 francs, ny asabotsy kosa satria nisy ireo avy any an-dafy dia natratra 30 73 000 francs. Ny namantsika misy rorondrina be zay be zava-tonga zany rondrona be zany somary hainao fotsiny angamba ny volume zay nano parleur anankiray zay gamba sainy saity piondray ary ty hoe tsisy fanapiana zay dia ampatsivonareo rehetrarehetra fa misy avantsika avy any Montpellier rehetra avy any amin'ny avantsika any Montpellier ola maneny foana sasolonany ty zay misy avantsika avy any Montpellier any Andriamatoa Benoery Manakavy sy miaraka amin'ny rehetra nanome vola 3 millions de francs ao amin'ny avy any amin'ny FPVM Montpellier hanaovana ny tranony dada, dia avy amin'ny Madame Noélie any Frantsa 2 millions de francs zay ny avy any zay avy amin'ny Noélie any Frantsa ho an'ny trano dada voalazako teo 2 millions de francs, ho an'ny Mahantra 1 million de francs ary ho an'ny paster any ambanivohitra 1 million de francs. Misaotra nareo rehetrarehetrarehetrarehetra tompoko zay iny ty soratra ty rehefa avy eo zay no vita teo. Ny momba ny trano dada ndraiky kosa zay efa tsara efa
efa vita zay a ny deuxième étage a anoho ny dalina farantsika zao sady tafitrano a dia isy nanome andro a tamin'iny herinandro eny a 6,40,000 francs zay ano rakitrarytsika zao ry havana miala tsy indrindra ho antsika rehetra miaino any tokantrano isam-baravarana rehetrarehetrarehetrany a fa no ny hamehana ara-pahasalamana dia misy didy vaovao mivoaka fa mitsatona daholy amin'izay mifiangonana rehetrarehetra fa be loatra ny marary ankehitriny ka dia hiverina amin'ny tena fifehezana mafy dia mafy lalàna mafy dia mafy tsisy mahazo mivoaka ny tranontsony hanomboka izao ka dia noho izany a fitaopavanandroany ary dia tsy maintsy mirava amin'ny 12 fa tsy tahaka nisan'andro intsony ka dia miangavy antsika rehetra mba handefitra aloha ireo vady rehetrarehetrarehetra zany a dia raha misy fotoana moa dia miresaka n'izany tsika tsisy fotoana dia ialatsiny aloha ny amin'ny androany a fa dia zay saotra to anao rakitra ary tsika izao a tadidio zao teniko zao fa ny fanatitra rehetra voalazan'ny baiboly voalohany ho fisorana an'Andriamanitra ho an'izay rehetra nahazo fitahiana sy fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ny faharoa kosa fanatitra noho ny ota fibebahana famelan-keloka avy amin'Andriamanitra reny rehetrarehetra ny fanatitra dorany zany na fanatitra ny ota natao a dia atolotra ho an'Andriamanitra reny a mba hampitony ny fahatezeran'Andriamanitra amintsika dia samy mieritreritra n'izany daholo amin'izao fotoana tsy fantatra zao intsony no fandehany fa dia kinona tanteraka amin'Andriamanitra ny fibebahana zany no antsin'Andriamanitra androany no rakitra ary tsika vita zany rakitra voalohany sy ny faharoa zany a dia misy ny procession araka ny fanaontsika eo anatrehan'Andriamanitra saotra to Siwa
ifunarikoamaibepa saciangamanitrademambela irausanibebakaluvavela Significa antiquiani fa andiamani giacialini yafa anasaku etuia ani salufumbanitani dia anomboko amin'ny procession am'izay ntsika zao a anonira fa 5:70 ao amin'ny bokyiratsika hoeram-bola izy aza matahotra ho ny tompo fa na zany na inona na inona na inona mampanota mampanompo antsika maharatsy fanahntsika raha mbola izy ny Andriamanitra aza matahotra indeny voalohany sy ny faharoa tsangantsika rehetra tananao fahitany ireo adinao ny masony mambola izy no Andriamanitra aza matahotra io ihany hitany ireo adinao reo hitany ireo adinao ny masony alohatreo ihany teka mafa ho an'ny tompontsika eny Jesosy zany tokoa mba ho tanterahanao a izany hira zany fa raha mbola eo ianao mahatoky izay manana anao sy mpiaro anay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina 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 Jehovah tompony maro enika voninahitany rehetra amen dia anomboka petraka isika anomboka amin'izay a ny procession Miaravatsika rehetra amin'ity andro alahady ity andro izay natokana hiaonantsika amin'Andriamanitra ireto voady reto moa izany dia voady voaray androany no vakiana noho ny fotoana izay tsy maintsy enjehana anniversaire misaotra Jesosy nahatratra ny andro naterahana
ny haiko sy andry 20 000 ariary. Jesosy io mamindrafo amiko misaotra noho ny amin'ny fitahinao isan'andro. Misaotra Jesosy 3 alina ariary omena ny data 2 alina ariary, omena ny rasoa ny any Ambotsimeloka ny 2 alina ariary, omena mpiasa ny radio ny 2 alina ariary. Voady 700 000 francs. Salamo 127:1 apetraka am-pelantananao nijingana manaraka rehetra Jesosy fa mbola be izany ary matsoka anao izay 500 000 francs, trano data 250 000 francs, radio fiotazan-tsoa anampiana hividianana ny ordinateur anaovana ny montage ny 250 000 francs. Merci Jésus, amen. Fanampiana ny pasteur ny ambanivohitra 2 alina ariary voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ampavolony 25 000 ariary ka ny 2 alina ariary ho an'ny fiangonana ary 5 arivo ariary, 5 arivo sy 2 alina ariary ho an'ny trano data. Misaotra Jesosy. Ampafolo-karena 47 700 ariary dia ho faly ahitany famonjenao izay Andriamanitra ary efa misaotra anao sahady ny amin'izay efa nataonao sy izay mbola ho ataonao. Misaotra anao izay Jesosy fa nihainy vavaka ianao ka nanasitrana ny aretiko 5 arivo ariary ho an'ny fananganana ny trano dada sy mama angataka ny hira 770 sy 500. Jesosy eo ampelatananao ampandehany tsara ny asa Jesosy fa tsy mandeha 10 ariary ho an'ny dada ary mangataka vavary. Ampafolony tamin'ny herinandro iny 3 arivo sy 2 alina ariary ka ny 25 000 francs ho an'ny trano dada ary ny 10 000 francs ho an'ny pasteur sahirana. Misaotra Jesosy fa mbola notahinao tamin'ny asako ankina aminao izany mba ho valide soamantsara ho 3 arivo sy 2 alina ariary ho an'ny fananganana. Salamo 103 misaotra ny fiangonana rehetra mivavaka ho an'ny zanako, alleluia, fanarary izy, alleluia, amen. 5 arivo ariary ho an'ny dada. Misaotra betsaka dada mivavaka ho an'ny zanako, ilay narary tamin'ny lahady teo fa sitrana soamantsara izy. Atolotra ho an'ny radio fiotazan-tsoa 1 million de francs. Misaotra Jesosy, amen. Misaotra Jesosy indro ny ampafolo ny volany raisiko tamin'ny herinandro iny 2 arivo sy 2 alina ariary ka ny 5 arivo ariary ny trano dada sy mama, 5 arivo ariary ho an'ny radio ary ny 2 arivo ariary ho an'ny mahantra. Misaotra Jesosy fa hanosotranao tamin'ny aretina izay nahazo ahy aho ary mbola apetrako ampelatanao ny fiainako sy ny ankohonako 2 alina ariary. Fahafolo-karena 2 alina ariary. Ary farany misaotra betsaka Jesosy tamin'ny nanasitrananao anay 3 mianaka manolotra volona 2 alina ariary ho an'ny dada. 17 ny isan'ireo voady izay voaray tamin'ity an'ity ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. dia araka ny voalazako teo ry havana dia ilay voady ny androany ihany ny vakina fa nyrehetrarehetra tamin'ny herinandro izay lava be dia sorana dia ifonana aminareo mihitsy fa manaraka angam raha misy ny fotoana dia atao izany fa dia namany voaray ny tompo daholo izany rehetrarehetra izany. Ity misy anankiray ity no vakina manokana faly tokoa izay ray aman-dreny sy ny mpiray-tam-po amin'ny ando noho ny fahavitany opération tumeur tao amin'ny lohany. Isorana be dehibe ianao Jesosy Kristy, misaotra be dehibe ianao fa lehibe dia lehibe tokoa ny fitiavanao anay fa sitrana eny eo andalam-pasitranana izy izao ary mbola mangataka ny fanahy masina izay hitoetra ho aminy ka ny rano masina no iotokoriana ao anatiny ka sitrana ny aretina sy izay mbola mety ho fanahintainana ary indrindraindrindra ny ampitenenanao azy. Soamantsara amin'izany mino sy mananteny izay ray fa ianao no miasa manasitrana ary dera sy laza ary ny voninahitra dia honorery ihany. Ray sy tompo ny fanaty fisoranao anao, amena. Vola 4 millions ariary na 20 millions de francs. Misaotra be dehibe Jesosy, misaotra tompo mangataka vavaka ho n'izy amin'ny dada. Vita ny rakitra, andehantsika hisaotra hideran'Andriamanitra ilay mpiainy vavaka tsangantsika rehetra. Mamboka indrindra Jesosy.
lega mahafantotsy. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Zahay Jesosy mba kely vitanay, tsy mbo omby na osy na ondra, fa dia kely tokoa Jesosy. Raiso zany fa vokatry ny fonay mba ampitony ny fahatezeranao Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleloia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitany rehetra. Amen. Petraka isika. Zoary isika dia hanao ny hira 639. 639 ry miaramila mandrosoa izao. Oky tomban-da tahaka ny miaramila fa Kristy kapitenitsika melo lalana antsika. Ny ao aloha misy tafika, misy loza, misy ratra be aza dino ny mivavaka, fitsaharana tsy misy, misikina fona. Kristy kapiteny melo lalana antsika. An'ilay ratsy ny manotrika, an'ny tsipika no milatsaka, tany ny finoana ao ampinganao entinao fandresena izao rehetra izao. Ndeny voalohany sy ny faharoa tsangana andraitsika. Entinao fandresena o fandresena zao rehetra izao. Ry miaramila mandroso eza Kristy kapiteny mialovana. Vavaka isika voninahitra ho anao Andriamanitra, lay masina indrindra, lay mahery indrindra, hiteny aminay olombelona mpanota, tsy mahay mivavaka akory, tsy mahay mibebaka akory, fa na mpianatra ho azy ange nangataka taminao hoe mpampianatra mampianaranay mba hivavaka. Zany Jesosy milaza fa tsy mahay izay, na nomeona aminao Andriamanitra masina indrindra aza mampatahotra anay. Ary ankehitriny andreny teninao zay mehoery, mefinoana fa misy Andriamanitra ao manolo-tsaina, manoro lalana ary mampahery anay sy mamonjy anay. Mitenena Jehovah fa miai ny mpanomponao. Amen. Petraka isika rehetra ho antsika rehetra aloha any atokantrano ihany ry havana malala, indrindra fa reo zanantsika izay tsy tia loatra zao teny malagasy zao, satria fa zatra mianatra be debe ny mpianatra any amin'ny teny frantsay ihany dia misy foana ny fotoam-pivavahana isaka riva ny après-midi
manomboka amin'ny 3 ora ariva. Chers enfants, chers frères du pays étranger, comme convenu, il y aura toujours, comme d'habitude, des cultes en français. Ce soir, dans l'après-midi de dimanche. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et ça vous aidera à aller avec vos parents immédiatement et tous les dimanches prier à l'église. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eto ary dia fanomboka iteny ianao sahoana lava be. Tsy fantatro fa manana isika izay mpandika tenintsika ka dia miteny ihany satria sady toriteny zao no afatra avy amin'Andriamanitra. Ka dia misaotra madame Malala isika izay iteny amintsika sady andika molaza eto ankehitriny. Tsy fantatro tsy maneno tsony akory zay ny teny izay hojerentsika androany dia voalohany ao bokin'ny mpitoriteny toko 9 ny nomboka ny 9:1 ka hatramin'ny 9:3. La lecture sainte que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 8, versets 11 à 13. Mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy satria mbola misy anankiray koa manko any amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 9 koa. La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8, versets 21 à 24. Je répète. Miaraka arsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka ny 9:1 mpitoriteny 9. Saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamaliana ny ratsy fanahy dia izany no ikirizan'ny fonony zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy. Eny fa na dia manao ratsy njato aza ny mpanota ka ela velona ihany dia fantatro kosa fa isoa ho any izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehiny. Hatramin'ny 9:12. Au nom de Jésus-Christ, celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Un pécheur peut être l'auteur d'une centaine de méfaits et vivre très longtemps. Je sais bien qu'on affirme, seuls ceux qui respectent Dieu seront heureux parce qu'ils reconnaissent son autorité. Le méchant, lui, ne sera pas heureux. Il passera comme une ombre et mourra jeune parce qu'il ne tient pas compte de Dieu. Manomboka amin'ny 9:1. Ary indray Jesosy taminy, andeha aho ary hitady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo izay aleko tsy azonareo ale. Dia hoy Jesosy, hamono tena va izy no manao hoe izay aleko tsy azonareo ale? Fa hoy izy taminy, hitana ianareo avy aty ambany, izaho avy any ambony. Ianareo avy amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany lazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo nareo, fa raha tsy mino anareo fa izany ho izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Au nom de Jésus-Christ, Jésus leur dit encore, je vais partir et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pourrez pas aller là où je vais. Les Juifs se disaient, va-t-il se tuer puisqu'il dit, vous ne pouvez pas aller là où je vais? Jésus leur répondit, vous venez d'ici-bas, mais moi je viens d'en haut. Vous appartenez à ce monde, mais moi je n'appartiens pas à ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés,
car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis celui que je suis. Amen. Ry havana malala rehetra miaina manerana an'izao tontolo izao sy eto Madagasikara. Chers fidèles du monde entier et à Madagascar, Tadidio tsara fa ny tompo dia nilaza hatramin'ny tapabolana ka hatramin'ny heriny fa nao famaizana nao famondram-poa dia samy mivavaka samy manao ny asany. chers fidèles, souvenez-vous qu'il y a 2 semaines, le Seigneur nous a dit qu'il va y avoir soit une punition ou bien une bénédiction. Dia nilaza ny tompo tamin'ny heriny fa okantsika rehetrarehetrarehetra mba samy mivavaka mafy hiady amin'ny coronavirus ary hanamasina ny rano ho atsipy amin'ny lanitra zao tontolo zao tamin'ny heriny androany. La semaine dernière, Jésus nous a dit de prier tout le temps et de sanctifier de l'eau afin de vaincre le coronavirus. C'est ce que Dieu nous a demandé. Mampalahelo an'Andriamanitra nefa zay tena mampalahelo azy vitsy dia vitsony no nanaraka ny teniny ka dia malahelo ary tezitra dia tezitra izy. Malheureusement, très peu de gens ont suivi cette recommandation et le Seigneur est vraiment triste par rapport à ça. Le message du Seigneur, le message de l'Éternel est le suivant. Livre des Ecclésiastes, chapitre 8, verset 11. La lecture qu'on vient de lire tout à l'heure. Saingy sy tanterahana vetivety mifamalinany ratsy fanahy dia izany no kirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Se lit comme suit. Celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. Et c'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Misaotra an'Andriamanitra tsika satria raha izay moa tsika nanao hoe tratrako nangalatra, pan, maty. Nous remercions le Seigneur parce que si jamais on a attrapé un voleur et tout de suite il a été tué, raha nisy ny jangajanga, pan, tonga dia maty. Si quelqu'un avait été adultère, donc là, tout de suite, il a été condamné. Na inona ratsy ataotsika ka tsy nibebakitsika na tsy mety mibebakitsika, pan, dia maty. Tsy mahasoa anao zay. Quel que soit le mal, quels que soient les péchés que nous faisons et que nous ne nous repentons pas, c'est mal vis-à-vis du Seigneur et il pourrait nous tuer pour ça. Et c'est pour cela qu'il y a également la deuxième lecture que nous avons lue tout à l'heure dans Jean 8. Le Seigneur a dit, vous venez d'ici bas, mais moi je viens d'en haut. Chapitre 23. Vous appartenez à ce monde, mais moi je n'appartiens pas à ce monde. Verset 23, pardon. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. C'est que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis ce que je suis. Répentez-vous. Souvenez-vous du message du cri. Rehefa tsy mihain'ny tompony isika, rehefa tsy mihain'ny tompony isika, dia tsy mba hoe tahaka ny coronavirus hoe sepotra, vojeo a. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous n'écoutez pas ce que le Seigneur nous demande de faire,
ce ne sera pas comme le coronavirus où nous serions étouffés, ce sera autre chose. Tandremo zay a. Faites attention. Tonga de maty a fa tsy hoe sepotra. Ce sera la mort subite. Vous ne serez pas étouffés. Tsy mbo hoe misy fambara mikohaka. Il n'y a pas de signe préliminaire. Na Vous ne miakatra ny tousserez pas. hafanana. Votre tension artérielle ne montera pas. Fa ny hafanan'ny tompo sy ny fahatezerany miakatra tampoka de mamono. Mais la colère de Dieu nous tuera tout de suite. Faites attention. Répentez-vous. Jereo tsara fa ny fomba ny mpanjaka rehetra eto ambonin'ny tany. Regardez les habitudes des rois de cette terre. Mpanjaka rehetra eny atreneto Madagasikara de mipetraka hatrany tendrombohitra daholo. Tous les rois du monde habitent au sommet d'une colline. Ambony daholo. Ils sont tous dans un endroit élevé. Ny vahoaka entiny a ambany daholo. Le peuple se trouve en bas. Tsy mifandray ireo. Il n'y a aucune relation entre ces deux. Tsy mifankahita ireo. Ils ne se rencontrent pas, ils ne se voient pas. Mampiasa izy na ny trompetrany. Soit il utilise les trompettes, Na mampiasa setroka izy idonaka hiakatra milaza hoe hitenin'ny mpanjaka. ou bien il utilise une fumée pour faire reconnaître que le roi va parler au peuple. Fa ny mpanjaka any ambony a no mahalala fa misy fahavalo avy tandrema miomana. C'est le roi de son trône en haut qui prévient. Faites attention, voilà les ennemis qui arrivent. Zay minony zay a na miomana hiady na andositra. Ceux qui y croient se préparent pour lutter pour la guerre contre ses ennemis ou bien s'enfuir. Raha sanatria kosa ianao fa tsy mandrarahany zany. Mais si vous ne prêtez pas attention à ce qui est dit, De ho izy ianao hoe avy aloha avy zay ho avy maintranao a ianao maty. et que vous dites advienne que pourra, votre maison sera totalement brûlée et vous périrez dedans. Zay no afatry ny tompo androany e samy mivavaka daholo. Voilà le message de l'Éternel aujourd'hui. Priez, priez. Hatramin'izay a dia ny anjely ny voalaza fa mampiakatra ny sabany izy fa tezitra Andriamanitra. Auparavant, c'était les anges qui utilisaient les épées. Mais cette fois-ci, Ny antsoantso mafy mihitsy ny tompo androany. le Fa Seigneur izaho Jehovah crie. Andriamanitra mihitsy ny tezitra ka mitondra ny sabatra hamelezako anareo rehetrarehetrarehetra fa tsy mibebaka. Aujourd'hui, l'Éternel nous dit, ce n'est plus les anges que j'enverrai pour vous punir avec mon sabre, c'est moi-même qui descendrai sur terre pour vous tuer. Inona moa no mampatezitra an'Andriamanitra amin'izany ho ianao? Quelle est la raison de cette colère de Dieu? Jereo tsara zao a. Fa re efa mainy rova. Rehefa mainy rova zay mariky ny fendriana ny malagasy doran'Andriamanitra miaraka amin'izay a le fomba malagasy rehetrarehetra hiala amin'ny lohantsika fisainana rehetra. Vous vous souvenez du palais de la reine qui était incendié? Quand ça a brûlé, tout ce qui était coutumes traditionnelles ont été brûlés dedans. C'était le Seigneur qui a voulu que ça se réalise. Tian'Andriamanitra ravana amin'ny fisainantsika mihitsy ny fanompoan-tsampy rehetra zay nentiny tantaran'ny mpanjaka. Détruisez en vous tout ce qui est amulette. N'y croyez pas. Fa rehefa tonga kosa ny ranavaly manjaka zay mpanjaka ranavalina faharoa dia tonga ny vavaka amin'Andriamanitra amin'izay izy. Mais quand la reine Ranaval II était arrivée au pouvoir, elle avait incité le peuple malgache à devenir chrétien. Amin'izao tsika mitendry zao a rehefa naorina
ny zany rova Manjakamiadana Madagascar izany. Aujourd'hui, quand on a reconstruit le palais de Manjakamiadana, ny mampalahelo an'Andriamanitra indrindra dia zao. Ce qui attriste le Seigneur est la raison est la suivante. Ny fanindraindrana, ny fomban-drazana sy ny fivavahana amin'ny razana. Nous avons tendance à dire tout le temps que les traditions sont mieux par rapport à notre société. Nous faisons tout pour oublier la parole de Dieu et en parallèle, nous adorons tout ce qui a lien avec les traditions. Dia jereo tsara, lazaina tamin'ny télévision ty hitako tsara ty a, vofako maly zay raha tsy diso a. À la télévision avant-hier, ils ont dit, Niantso mafy mihitsy ry zareo amin'iny faritra Menabe, ny faritra iretraretra ny Mahajanga iny. tous ceux qui viennent de la région du Ménabé, du côté de Majanga, Dia nanambara mihitsy izy mpahabe maso hoe ils ont déclaré officiellement ny Andriamanitra ia dia nirazanay. Io manasitrana anay amin'ny aretinay rehetra, io mameny arena rehetrarehetra, tsy mahafoy an'io zay fa io ny anay mandrakizay. Vahoaka be ny manaraka izany. les gens du Ménabé ont déclaré officiellement à la télévision que leurs dieux sont leurs ancêtres, c'est eux qui leur donnent la richesse et le pouvoir. Zay ny mampalahelo azy tompoko. C'est ce qui attriste l'Éternel. Nanjarina indraindraina ny fomban-drazana fa tsy ny fomban'Andriamanitra. Nous adorons plutôt les ancêtres et les cultes ancestrales plutôt que la parole de Dieu. Dia ianao ny voalazany eo amin'ny Jérémie 42. C'est ce qui est écrit dans Jérémie 42, 48. 48. Jérémie 48. Ny andininy faefapolo. Dans le livre de Jérémie, chapitre 48, verset 40 à 42. Verset 40 à 42. Jérémie 48, 40, 42. Fa izao no lazain'i Jehova, indro hanidina toy ny voromahery izy, ka melatra ny elony hipoaka ny Moab. Voici ce que déclare le Seigneur. On dirait qu'un vautour, aile déployée, plane au-dessus de Moab. Les villes sont prises, les forteresses conquises. I fantatro tsany zany voromahery efa manidina zany. Vous connaissez ce que c'est qu'une aigle, plutôt vautour. Efa mikopaka ny elany. Dès que ses ailes battent, Efa mivelatra amin'ny fahatezerany. sa colère est déjà étendue. Efa hitany zay ho potehana sy ho ravana. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va détruire. Tsisy hafan'izay Andriamanitra. Dieu est pareil. Indininy fa raiky amby efapolo. Verset 41. Ho afaka ny tanàna. Alors les meilleurs Ka azo ny batery fiarovana. Ary amin'izany andro zany ny fonony olona sy ny lehilahy mahery ny Moab dia ho tahaka ny fonony vehivavy mihetsy-jaza. Verset 42. Moab est supprimé. Il n'existe plus comme peuple. Il s'est cru supérieur au Seigneur. Zay. Indiny faharoa efapolo ny lazainy teo hoe ary ho ravana tsy ho firenena intsony Moab le milaza azy ho matanjaka sy lehibe. Ka izay ny tiany lazain'ny tompo amin'ny androany tsika rehetrarehetra hoe mibeba mafy mivavah mafy ho an'izao tontolo zao, indrindra fa ho an'ny Malagasy, ho an'ny Madagasikara. Le message du Seigneur aujourd'hui, c'est que nous n'arrêtons pas de prier. Répentons-nous, surtout pour Madagascar, pour notre pays. Fa mitongilana loatra any amin'ny fomban-drazana ny firenenao. Parce que nous
inclinons plutôt pour les amulettes et les traditions. Misaotra Jesosy. Merci Seigneur. Manomboka izao ary À compter d'aujourd'hui, dia miangavy antsika rehetra ny tompo any an-trano tsirairay avy. le Seigneur nous demande à tout un chacun à la maison, Andohalika hibebaka daholo, agenouillez-vous pour prier et répentez-vous, na amin'ny firy na amin'ny firy na amin'ny firy. quelle que soit l'heure. Efa hita n'Andriamanitra manidina tahaka ny voromahery a, hita ny toerana misy anareo tsirairay avy. Le Seigneur, comme le vautour, sait exactement où vous vous situez. Fa rehefa tsy mibebaka isika dia ho lany ringa ny sabatra Jehovah avokoa. Si nous ne nous répentons pas, nous serons tous exécutés avec le sabre de l'Éternel. Zao ary tsika anonira 449. Nous allons chanter ensemble 408 plutôt. les cantiques de 408. numéro 408. Jehovah ray maharopo, izay tia sy mamindra fo, miaino ny atako ka mamindra fo amiko. Izao izay mangataka tsy azo amarinina, indrisy be ny tsiniko ka mba mamindra fo amiko. Tsy tambiko isaina ny fahotako marobe, ka betiko ny tahotra. Ndiny voalohany faharoa sy fahatelo dia ataonao amin'ny résumé fotsiny izay zao no atao. Cantique numéro 408, numéro 1 et 3, qui demande à ce que le Seigneur nous pardonne et que nous, malgré nos péchés, serons pardonnés par le Seigneur et qu'il écoute nos prières. Ny andininy fahadimy kosa miaraka mandohalika daholo sika rehetrarehetra hatrany an-trano rehetrany. Aza mihetsika mihitsy ianao, aza mieritreritra ny andro sakafo fa ndeha mibebaka aloha, fa Jehovah Jesosy no anarana izay entiko mangataka mba hamelanao ny eloko dia mamindra fo amiko. Après, arrêtez tout ce que vous faites à la maison, mais mettez-vous à genoux et chantez le verset 5 de la cantique 408, car Jésus, et au nom de Jésus, je demanderai à ce qu'il me pardonne. Bénis-nous, Seigneur. Jehovah ray maharopo, satia sy mamindra fo, miaino ny atako mba mamindra fo amiko. Izao izay mangataka tsy azo amarinina, izao tsy azo amarinina, indrisy be ny tsiniko, indrisy be ny tsiniko mba mamindra fo amiko. Tsy tamboko isaina ny fahotako, tsy tamboko isaina ny fahotako marobe, ka betoko ny tahotro mba mamindra fo amiko. Fa dimy andro alika antsika, fa Jesosy no anarana izay entiko mangataka. Jesosy no anarana entiko mangataka.
Ouvrez vos cœurs et priez. Racontez au Seigneur tout ce que vous avez sur le cœur. Demandez pardon et remettez-vous aux mains du Seigneur. Jesosy etonao fantatro fa malahelo anao Jesosy. Mangataka indrindra Jesosy. Mangataka indrindra anao amin'izao indray mitorako izao. Mba hijery anay amin'ny fitiavanao, amin'ny habeny indra fonao. Tadideo mandrakariva Jesosy fa olombelona an'izay mpanota Jesosy fa tsy hoe saika nanota, mpangalatra fa tsy hoe saika nangalatra, mpijangajanga fa tsy hoe saika njangajanga. Ary mihoatra noho izany nanindraindra ny fomba nrazana izay mifady indrindra voalazanao izany hoe tao amin'ny firenenay izao. Tsy mametsiry ianao izay Andriamanitra raha dia tezitra fa nosoloana ny anaranao, novana no finoananao, nelana taotranao, fandarazana ho ny mampanankarena. Fona Jesosy, fona. Nirazana ho ny mpanasitrana, niravana daholo ny finoana kristianina Jesosy. Ahindraindra eto amin'ny firenena izany ka dia fona aminao. Fantatro fa tezitra ianao ary tena tezitra. Mandray ny sabatra ianao ary amely tokoa amin'ny alalan'izao coronavirus izao. Amba mangataka Tompo, tsarovo ny lovanao, tsarovo ny teninao hoe ny mpanompoko izay novidiko tsy mba hariko. Fa hoaringanao miaraka amin'ny marina daholo ve Jesosy, ary miaraka amin'ny ratsy fanavy ny marina Jesosy. Raha mbola mba misy olona folo na dimy mba mivavaka eto amin'ny tany sy ny firenena, asa ringanao indray miangana izay rehetrarehetra izao. Fa mba mangataka indra fo, mangataka famelan-keloka isa-tokantrano, isam-baravarana. Hitany masonao daholo izay mivavaka sy ny tsy mivavaka androany Jesosy. Asa kapainao misabatra. Tsarovo fa olona ny vidinao ireo. Izandray ara nitondra ny anaranao e. Izandray ara ny joro vavolombelony ny herinao e. Izandray ny amin'ny voninahitra anao. Raha vonoana oto daholo izay rehetrarehetra Jesosy. Mangataka ny sabatra izay mba hampidino ny tananao Jesosy. Mangataka indra fo, mangataka fandeferanao, ka ataovy eo amin'ny tsainao mandrakariva Andriamanitra ny teninao hoe tsy olombelona ka ho tofo mandrakizay. Asa tofo, asa tofo aminay Andriamanitra. Fa mba tsarovo fa misy lovanao tianao eto Madagasikara. Misy kristianina tena tianao manerana ny tany. Ao aiza ireny olona ireny? Afabaraka ny anaranao Andriamanitra. Fa mba hiantrao izahay. Handray ny famantarana avy eny aminao izay izao. Dia ny nofinao Jesosy, ny tena nofinao tokoa. Ny tena ranao tokoa no sotroana izao. Mba tsy hisotro fanameloana izay Jesosy. Tsy hisotro fanameloana. Tsy hitondra marika ny fahatezeranao, fa mba hitondra ny marika ny fitiavanao.
mamindra fo aminay ianao tsy miray latabatra aminao izay masina indrindra raha tezitra aminay ianao tsy mendrika na dia mifandray tanana aminao sy mifanatrika aminao azy fa mba amindrao fo zay ka mamelay eloka ary noho ny aminaran'i Jesosy Kristy izay mahatoa anay teo ambony azy fijaliana dia mba azo famelan-keloko izay mandritra nyity herinandro ity indray ny anaranao Jesosy no angatana izany amen. Tsangantsika rehetra izaho ny mofonaina izay avy any an-danitra hoy ny tompo le tena mofo le tena filana ary ny rako le tena fisotro fa izay mihinana amin'ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay mbola tompoka se aminay izany Jesosy androany a tompoka se fa tsy handringana anay ianao ary tsy ho tezitra aminay a eto ambony izao latabatra masina izao amasino avokoa izay rehetrarehetra izao mba handray ianao amin'ny mpifitiavana sy amin'ny mpifaliana amasino ny dekona handray an'ireto zava-masina ireto fa olombelona ka manota daholo fa mba izao isan'ny fahamarinany ny fiazakazany amin'izao andro maraina izao hampaherin'ny olona rehetra Jesosy amasino amin'izay ny mofo anjary tena nofonao le tsy mety marary tsy laitra naretina ikoriana amin'ny rano amin'ny nofo sy ny taolanay ny ranao le famelan-keloka tompoka se fa ny zanako sy ny asan'ny tanako leoko adidiko ihany fa naovinanao vina ho ianao Jesosy ianareo no mihinana sy misotro dia mba tsarovy aho zao ary Jesosy atsiaranao zay ka dia mba raiso zany midira ty anatin'ny fonay a mandritra ny hira ianarano ny angatana izany amen. Ny hira fahafito amby zato no ataontsika hira fahafito amby zato maniry mahafiaro Jesosy tompo hialiko ambany asa fijalianao tsy misy toerakafa re izay tena mamiko ny asa fijalianao no fiarovako ny asa fijalianao ny tazanako ny tenanao izay mijaly mba ho avotro ka dia kotsakotsan-dranomasom-pitiavana ary tompony tavako fahafa-kelo ka andiny voalohany sy ny faharoa. Tazanako ny azo mijalina no itazanako tenanao izay mijaly mba de
vakelika fa hoy Jesosy tamin'ny alina namadia anazy iny dia nandray ny mofo izy ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy hoe tinitenako izay vakina ho anareo rehetra zao nataovinareo fahatserovana naoviana no mihinana ianareo ary tahaka izany koa ny kapoka ity kapoka ity ho ny tompo fanekena tsy mandainga fanekena tsy miova ho famelako ny elokareo rehetrarehetra fa noviana nareo mihinana itony mofo tony sy misotro amin'itony kapoka itony manambara ny fahafatesaka nareo mandra-piavoko misaotra Jesosy ira fa 749 nizay reko tompo reko ny feonao miantso ho an'ny Calvary tompo raiso malemy taraina aminao avy-nizeo ny aiky tompo mpanota tsy manda zany ary tompo marina zany fa mba mamelany fahotako lehibe toantsika zany mpizarana ny mofo malemy aka mitaraina tompo vonjeo ny aiky tompo vonjeo mpanotaka tsy mandalo mpanota tsy mandazandro tompo fahotako lehibe ny foko tsy madio ry tompo madiove fantatsika rehetra riavana malala fa Jesosy tompony mivavaka fony izy tombony azy fijaliana aza mitomany fa mitomany ny tenanareo satria kivy
raha hisaraka amiko ianareo, mitomany ny tenanareo, tsy mahavavaka ntsony. Nefa azadiniko izy miteny aminao a, fa za raha iainga ka hiala amin'izao tontolo izao izy a, hitona anareo rehetrarehetra ho any amiko avokoa. Anao atompo, reko zany fitiavanao zany, ataovy manakaiky anao atompo, ahitako tsara ny lany voanao voadra mba hisaorako. Jesosy eo, eny aminay daholo zao ny tenanao sy ny ranao a, isa tokantrano isam-baravarana Jesosy. Matsiaro ny vavaka nataon'i Jakoba fahiny ny eo nataminao zay Jesosy. Tsy amelako anao raha tsy mitandro any, tsy amelako anao. Amasiny daholo hatrany tokantrano any Jesosy, na dia rano mangatsika ihany aza hosolony ny ranao, dia anjary ny tena ny ranao. Ary na dia biscuit kely ihany aza, zay ny voavidy na mofo kely, dia amasino zany hanjary ny tena ny tenanao. Tsy mifankahita zay fa ianao nefa eo mingavy a Jesosy, amasino zay rehetrarehetra, naizanaiza misy anay hatrany ampitan-dranomasina rehetra any. Ny anaranao ny angatahako zany. Amen. Aoko fantatrareo zao ny apôstôly Petera, fa tsy vola fotsy na vola mena, zavatra mora simba ihany, tsy tahaka an'izany. Nanavotako anareo tamin'ny ady rehetra sy ny fomban-drazana rehetra zay mampahatezitra azy ankehitriny. Fa ny rany Jesosy Kristy tokany zanak'ondry tsy misy kilema, zany ny vidiny, kanefa nitsiratsiraina ny malagasy zany. Tadidio zany, mba hisaotra ny tompo amin'izany isika. Ny apôstôly Paoly dia nilaza mihitsy fa teo amin'ny hazo fijaliana io no namonjena anay
teo koa fa tramin'ny era hatramin'ny fahagola tamin'ny andro Mosesy ny tenenany fa firenena masina ho azy isika. Ary Jesosy zokonao malalanao, io anilanao io tianao io mbola manavitra anao, miaro anao amin'ny areti-mandoza io, azonao iresahana, io mivavaka ho anao isan'andro, raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Manatoka ka miondrika Jesosy hanoroka ny tongotrao masina. Izao izay olona tsy mendrika ity Jesosy avozo mba ho anao. Tsangana daholo tsika rehetrarehetra any an-trano any. Dia ny tena koa izay nomeko anareo ny Tompo hano ty fahatserovana fa za tsy miova misaora azy. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny raha ny tenanao izay nomenao anay, dia le tenanao tsy mba marary, hiaro anay amin'ny aretina loza rehetra sy ny ady ataon'ny Satana sy ny zana-tsipika mirehitra, ka na misy arivo aza lavo eo kavianay ary ray alina aokavananay izay tsy hiova fa satria arovanao, arova ny tenanao ilay masina indrindra. Misaotra Jesosy. Sotroina rehetrarehetra ty fa tia ny tenako, tia ny rako, famelan-keloka mandrakizay, fandrekena mandrakizay fa tsy miova zany, fa za rehefa tena tiany hatramin'ny farany. Misaora azy. Misaotra Jesosy. Koriana amin'ny ny ranay manontolo masina mahery, tra ny atapon-dokatra ny paladia, le mahery ny momba anay, le Andriamanitra tsy totompony hery rehetra miaraka amin'ny rany, anadio sy anasitrana ny aretinay rehetra, amindra fo, amela eloka amin'izao herinandro avy rehetrarehetra izao. Andaran'i Jesosy angatana izany. Jesosy akazana, Jesosy sady tsy mahafoy, sady tsy mahafoy, Jesosy raha ny olona mety mandao raha ny olona mety mandaoana, Jesosy no tsy mandao, Jesosy mandao. Deo tanteraka tokoa izany amin'ny
anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Petraka isika dia angatantsika ny sefefy atsy mba hanao le hira hoe efa nivoady taminao aho a teto amin'ity fiangonana ity kanefa dia kanefa dia rehefa tonga ny fakapanahy adinoko anao Jesosy ka dia mifona aminao aho ao anatin'izany no natazana ny rakitra. Before
misaotratsika rehetrarehetrarehetrarehetra dia manomboka izao zany a dia tsy misy ntsony fa midy daholo daholo ny fiangonana rehetrarehetrarehetrarehetra satria be loatra le valana retina mifindra ka dia amin'ny alalan'ny radio ihany sisa ny fakahitatsika na ny fotoam-pavahana amin'ny alarobia na ny alahady aloha mandra-pa ary mbola mihidy miaraka amin'izay koa ny fiangonana ka izay rehetrarehetra manatitra rakitra ihany a mahazo miditra tsirairay tena tsirairay a izay ihany a amin'ny andavanandro saotra tomboka marana ny fotoana isika amin'ny hira fa 773 momba anay ry Jesosy tombo fa maizina ny alina ity tsisy vonjy raha tsy anao rery mandaliko ny andronay ety mialony fifalinay miovaova zao rehetra zao lay tsy miovao momba anay andiny voalohany sy ny faharoa tsangantsika rehetra vita amin'ny fotoam-pavahana teto Jesosy malala navelanao nanao zany zay ka dia faly navelanao nandray anjara tahaka ny olo-masina ka dia nahazo famindram-po misaotra Jesosy zay rehetrarehetra zay tomatombo mbola tonga eto hatrany ampitan-dranomasina rehetra any manerana ny Madagasikara miaino an'izao onjam-peo zao Jesosy matsiaro fa mbola nisy tananao mahery nitrotro anay tsirairay avy niaro anay tamin'ny arety mandoza rehetra ny anjelinao sy ny miaramilanao nanakapakapa ny fahavalonay na hatsahana tanàna Jesosy tsy mety zay rehetrarehetra zao a raha tsy mandohalika amin'ny fonay manoloananao amin'ny lapany seza fiandriananao Jesosy mba te hisaotranao manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra ao kosa ry manana olana maro be indrindra fa ny voalaza amin'ny voady be dehibe Jesosy ny tsy voalaza teto satria fony fotoana zany miainanay androany dia mifona aminao zay amin'izany fa na ny voalaza na ny mbola tsy voalaza maro be amin'nanjatony Jesosy tahaterao ny tenina hoe raha mbola tsy miatso kory azy izy dia efa tongava isa-tokantrano isam-baravarana nanao zany voady maro be zany Jesosy dia mba iain'ny fitarainany ianao ary zay rehetrarehetra retoko Jesosy alohan'ny isarahany eto dia mangataka anao ao mba hoe ny amin'ny W tsirairay avy tongatra ny ampitan-dranomasina rehetra any Jesosy misaotra Jesosy satria fantatro fa miaino mandrakariva irao amin'izay ny anjely hitondra amin'ny boky fiainana hanoratra Jesosy amin'ny pejiny androany fibebahana ary ianao hanoratra hoe famindram-pony sitrako
dia efa mindrampono angatahako ataonao sonia amin'ny bokinay androany Jesosy ka mba mangataka aminao mba misy vavaka tsy ambara havana ao anatin'ny fonay ao Jesosy. Tsy mety mihitsy raha tsy ianao rery hibitsibitsika aminao zahay ka ntanterao aminay ny teninao hoe inona ny tianao ataoko aminao dia eno ny vavaka iray minitra ihany Jesosy. Sotra Jesosy, voarainao zany vavaka zany. Ianao ny tsy mba mamitaky, ianao ny mpisolo vava mahay indrindra. Hiakatra any an-danitra zao dia zoanao hiona amin'Andriamanitra ray. Raha hita an'Andriamanitra zany vavaka zany, kanefa hitany eo koa ny fahotanay. Mbola tezitra aminay izy miaraka amin'ny sabatra. Atsangano ny tananao misy olatra Jesosy. Ilay mariky ny famindram-po sy famelan-keloka sy ny fitiavanao anay. Fa raha mahita n'izany olatra amin'ny tananao zany izy dia hidina ny sabatra ny tanany Jesosy. Ary anao mihitsy nanome teny mamo anay hoe raha sanatrika tsy mahay mivavaka ny anareo hoe zaho ny vavaka hangataka amin'ny ray ho anareo. Fa fantatry ny rainao an'izay any an-danitra izay tokony ho anareo na dia mbola tsy mahay mangataka azy ianareo. Manantena anao isolo vava anay izay Jesosy ka ny anaranao mandraza mambony indrindra tompony hery sy ny fahefana ny an-danitra no angatana izany vavaka izany. Dia ndreto zay rehetra mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavakay. Sotra Jesosy, rainay izay ny an-danitra ho masinanay ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay sitraponao ety tahaka ny any an-danitra. Meo anay noho ny anna sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza tondra any amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tso-drano ho Jehovah tompony maro aminao, zanako anao, zano niteraka anao, ny zanako sy ny asan'ny tanako anao adidiko ihany. Fa raha Jehovah no miasa, iza moa no mahasakana an'izany. Ho aminao zany mandehana amin'izao herinao izao fa sady momba anao mbola hamonjy anao indray amin'izao herinandro ho avy rery. Sotra Tompo Jesosy, zokonao malala anao vavaka aminao isan'andro isan'andro. Ray eo mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Sotra Jesosy, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsy misy rereko afa-tsy Jesosy. Izao tontolo, izao tetareta, efa nitsangana ka sambatresa matraveso. Tontolere sambatraveso, miakemena kine mandratrana, o abia e
misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra jesosy voninahitra ny ho an'andriamanitra rery any alleloia masina 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 jehova tompony maro enika antany rehetra ho tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina dia samy mahereza daholo tompoko